Atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara amintsika jiaby izay mitandregny ny radio Fania amin'izao fotoana zao. Naiza ny toerana misy atsika no arin'Andriamanitra ho sambatra atsika ary tiany iaina agnatin'ny fahasambarana miaraka amin'ny Kristy zanany izay tonga amonjy antsika olombelogno. No tanterahiny Kristy ny rakiny ray mba hampivondrona atsika ao aminy ho andianondry tokana tokoa. Amin'ity alahady tsotra fahatelo amby telopolo mandavan-taona mialoha ny amaranantsika ny taona liturjika taona B ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe iverina i Kristy amin'ny faharandro. Mampiditra antsika amin'ny fandalinana io loha hevitra io etony kirafidirana manao hoe ny hevitro hoy ny tompo dia hevitra ampiadana fa tsy ampahory, iantsoay ianareo ary iaino anareo aho, ampodiko avy any amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Ndeha aoraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Koa asaina ampitiavana antsika jiaby andray sy anjo izegny hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, bokin'ny Daniel mpaminany. Amin'izany andro izany, itsangana i Misely ilay filoha ambony, izay miandany amin'ny zanaky firenenao, ka amin'izany no androm-pahoriana tsy mbola nisy toa azy, hatramin'izay nisian'ny firenena, ka hatramin'izany andro izany. Amin'izay dia ho voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky. Ary maro amin'ireo mandry ao amin'ny vovotany no ifoa, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa ny sasany ho amin'ny latsa amampanariana mandrakizay. Izay ho efa endry amirapiratra ohatra ny famirapiratry ny lanitra, ary izay ho efa nitarika ny maro ho amin'ny fahamarinana, ho tahaka ny kintana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, ny mpisorona rehetra dia mijoro isan'andro hanao ny raharahany, sy manolotra matetika ireny sorona tsy mahafampahotana akory ireny. Fa i Kristy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona no ny ota, dia mipetraka mandrakizay eo ankavanan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao izy dia miandry ny hanaova ny fahavalo no fitoeran-tongony rahatr'izay. Fa natitra ray monja dia ampy andavorariana mandrakizay izay no amasininy. Ka rehefa voavela ny fahotana dia tsy ilaina intsony ny sorona no ny ota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisorona ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane iza. Ny evanjely masina nosoratan'ny masinday marika, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany ny amin'ny verenany nanao hoe, amin'izany andro zany rehefa afaka ireo fahoriana lehibe, ny masoandro iamezigny, ny volagna tsy hazava intsony, ny kintegnagny an-danitra iraraka, ary ny herin'ny lagnitra iozongozona. Dio ho hita amin'izay ny zanak'olo avy eo ambonin'ny raona amin'ny kery lehibe sy voninahitra. Amin'izay izy dia agniraka ny anjely ary anangona ny olompinidy avy amin'ny vazantany hefatra, hatragny amin'ny farany tany ka hatragny amin'ny farany lanitra. Alevo fagnoharagna ny aviavy, raha vao manaroka ny rantsany ka mandravigny dia fantatra rehefa efa ntombotra ny fahavaratra. Toy izany koa, rehefa hitanareo fa tonga izany zavatra rehetra izany, dia fantaro fa efa ntombotra mbeo ambaravaragna izy. Lazaiko marigny aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ho levogno ny tana mandanitra, fa ny teniko tsy mba ho levogno. Izany andro sy ora izany anefa dia tsy misy mahalala na ny anjely anan-danitra na ny zanaka aza afa-tsy sy ny ray ihany. Izany ary ny teniny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
kristianina hafa malala tamin'ny alahady fa 34 mandavataona lasa teo ny fampianarana noraisitsika dia ny hoe izay tia mafoy fototry ny fiainantsika sy ny mahazanak'Andriamanitra sika ny fahafoizana, fototry ny mahakristianina antsika ny fahafoizana eo amin'ny mpiarabelona amintsika, fototry ny mahampanorina antsika EOV-CEDA. Ary naverimberitsika fa io fototra io no atao hoe fiainana eukaristika, fahafoizana, fanompoana ao anatin'ny fahamarinana sy misy fiasarabelasi, ary dia mifanaraka tsara amin'izao fiarahandia ataosika amin'izao sinoda izao izay fotokevitra no alalintsika izay ary irisika ary amafisika eto mba hiainantsika sy ivelomantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary raha tatisika sara ihany koa dia fampianaran'ny Papa François matetika ny atao hoe politika lavorary izay hitasika ao amin'ny ensiklikany Fratelli Tutti, ary ataoko fa sara ny mampatsiahy an'izany amin'izao sika miatrika ny fifidianana ary maro ny zavatra mifaomafao, ka anisany ambaran'ny Papa mazava sara ary fa ny tena politika lavorary, ny politika sara dia ny fahafoizana sy ny fanompoana, ka aokary ho fampianarana ao antsika miatrika n'izao fifidianana zao, miatrika ny sinoda fahafidy tokoa isika, ary ao anatin'ny fiomanana anatanteraka ny azo-pinoana satria araky ny fansafidy nataontsika teto amin'ny diocese dia ny alahady ny fankalazana any Kristy Mpanjaka no fanatanterantsika eran'ny diocese, na dia samy manana ny fotoana ny azy anio fahafoizana ho an'ny diocese io, dia ny azo-pinoana manome asina ny finoana ao mba andraisako ny asina avy amin'izay finoana ienako izay amin'ny alalan'ireo sakramenta izay omeny fiangonanay. Ka izao alahady fa 33 amby zao ary no nifidin'ny Papa ihany koa ho andro fanasoavana ny mahantra. Indrisy milaza miara-mahita isika fa vokatry ty krizy maro lafy mikiketsika ty dia mihamaro ny fadiran'ovana ny mahantra eran'izao tontolo izao, ary indrindrindrindra eto amintsika, ary dia mbola taditsika sara ny afatra nataony Vomiera Justice EP farany teo marary ny firenena, izany hoe maro no marary vokatry ny ty krizy ity, ary dia aretina maro samihafa no vokatry n'izay. Ka izay indrindrary ry kristianina havana, izao andro anio izao no andro ankalazasika sy orososika bebe koa amin'ny asa fanasoavana an'ireo voailika ny fiarahamonina araky ny ensika tamin'ny afatra iny. Ao anatin'izao volana Novambra aserovasika ireo havasika ny alohalalana ihany koa isika, ary indrindra moa manomana ny famaranana ny taona liturgika, ka tarian'ny eglizy ary sika amin'ny ty alahady ty hibanjina bebe koa ny fiainako avy. Izany no tian'ireo vakiteny telo asongadina, fa indrindra ny fampianarana arosony i Kristy ao amin'ny evanjely. Iverina tokoa i Kristy, ary rehefa tonga ny faran'izao rehetra izao farahandro ny filazasika azy dia ho avy izy, fa izao nefa noka mazava amintsika tsy misy malala ny ora atongavany. Fantatra sika fa maro ny resaka esyzeloa, misy milaza mahita an'izany ary manambara daty azy, nefa araky ny ensika tamin'ny evanjely teo dia mazava ny tenin'ny Kristy fa na izy aza sy mahafantatra an'izany fotoana izany. Ny zavatra tena azo tokisana kosa nefa ry kristianina havana dia sy misy izany farandro izany, ary iverina tokoa izy soa amin'ny fomba manetriketrika. Izany no antony ankalazasika azy amin'ny famaranana ny taona liturgika izay ankalazaisika amin'ny alahady ho avy izao, ary araky ny averimberitsika matetika ny fankalazana ho antsika dia sy hoe anniversaire fahaserovana fotsiny, fa noho ny fahasoavana sy ny fanentanany fanahy masina dia afaka mivelona azy isika, ary zany ny fankalazana ho antsika, izany zao eukaristia zao, ary dia hitasika mazava izany tamin'ny
isika nankalaza ny kongresy eukaristika ka izay indrindra no antony ankalazasika any Kristy mpanjaka amin'ny herin'ny androany koa homan'ny eglizy ary sika ka izay no anomezany an'ireo vakiteny amin'izao alahady 33 amby izao vakiteny izay mampitodika antsika afoy mba hivelona tahaka an Jesoa raha sy maty tokoa ny voambary dia sy afaka hitsiry ka raha tiasika hisiry ao anatsika ao izay fiainako avy izay mitondra sambarana izay dia aoka vonina afoy isika azo lazaina ary fa tena toe-panahy fototra sy maintsy alalinina io fahafoizana io amin'izao synody fahafito fijanonana fahatelo 3e session zao ny antony dia tsy afaka hanorina araka ny sitrak'Andriamanitra tokoa isika raha sy mafoy ary manompo ary mifandray tsara amin'izao fifidianana ataosika izao ary engavitsika ho anisany kritera hifidianantsika izay hoe fahafoizana sy fanompoana izay. Ny bokin'ny Daniela amin'ny vakiteny voalohany Daniela mpaminany dia efa milaza ary ny fiafarana amin'izany andro izany isangana i Misely ilay filoha ambony izay mandany amin'ny janaky ny firenenao ka amin'izany no andro pahoriana tsy mbola nisy toazy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'ny amin'izany andro izany izay indrindra ry kristianina havana mampavozo mampatahotra tokoa ny mihevitra n'izany farandro izany araka ny voalazany Daniela mpaminany io na dia eo aza ny zava-misy sarotra enasika tamin'ny fotoana nanoratany Daniela io boky io tokoa dia lavitra ny fanantenana ny vahoakan'i Israely satria teo ambany fifehezan'ny Grika izy ireo fa natoko kosa nefa an'Andriamanitra ka izay indrindra miomana amin'izao jobily ny famonjenansika izao sika ka izay indrindra amin'izao famaranana ny taona liturgika izao mampiomana antsika hiditra amin'izay taonany jobily izay dia aoka ho raisika ho fampianarana izay voalazan'ny Daniela mpaminany izay matetika tokoa manko isika no milaza fa izao tontolo izao dia very fanahy mbola velona ary izay no hitasika misongadina amin'izao krizy izao ny antony dia satria sy misy repère izay le very fanahy mbola velona satria very repère fa isika kosa ry kristianina hafa malala manana ny Kristy isika i Kristy ilay nandresy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana i Kristy ilay fihavanana dia sy miova omaly anio ary mandrakizay ka raha izy tokoa ary no eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika dia miova ny fomba fijerisika satria manana repère goavana isika sy very fanahy isika fa manana ny fanan'Andriamanitra ka izay indrindra no antony andalianantsika amin'izao sinoda izao mba hivahatra tsara hifototra tsara ny finoantsika ny fanantenantsika sy ny fitiavansika ka na dia mafy aza ny sidra sy ny krizy isan-karazany amin'ny fiainana andavanandro dia mirosy isika tsy irery isika fa miara-dalana amintsika ny eglizy olo velomin'ny batemy izany hoe ny finoana ny fanantenana ary fitiavana ka hatonga sika ho zary tabernakla velona mahafoy ary manompo io indrindra no ambaran'ny bokin'ny Daniela mpaminany raha milaza izy hoe amin'izay dia ho vovonzy ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky ary maro amin'ireo mandry ao amin'ny vovotany no hifoha ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany ho amin'ny lasam-panariana mandrakizay izay ho efa endry amirapiratra ohatran'ny famirapiratra ny lanitra ary izay efa nitarika ny maro amin'ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay ary dia izay marsin'ny Maria ary dia izay ny voatsaroasika tamin'ny 1er novambra teo ko an'izay miomana tanteraka amin'Andriamanitra ary izay ny fahamasinana dia anana ny fiainana fa izay varimbariana kosa amin'rindrarindra ety ivelany sy ho ao anatin'izay hafaliana mandrakizay izay hasambarana izay ary izay no tiany vakiteny voalohany ary ho asongadina sy ho fantatra sika
ny lalana izany dia ny fahafoizana izay dia tokoa mafoy amin'ny alalan'ny fanompona no anehoana ny fitiavana. Izany no ametrahan'ny Papa ty andro anio ty ho andro ny fanompona, ikasahana ny soa ho an'ny hafa, andesena ny rasy, nikiky ny tontolo iainantsika sy ny tontolo mpiainantsika ary ny tontolo mpinoantsika, ary dia milaza miara-mahitsika amin'ny zava-misy manodidina antsika eran'izao tontolo izao. Ka ireny krizy ireny, vokatry ny sy fahafoizana, vokatry ny fitiavan-tenantsika, vokatry ny fanilikiliana dia sy mahita isony ny tena fivelarana isika, potika ny fivelaran'ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra, vokatry ny fitiavan-tena izay, vokatry ny avinavina, vokatry ny fialonana, ka potika ny fiainantsika. Ka izay ny mahatonga ny Papa nametraka ny ty alahady ty ho alahady manokana izay andiniansika ireo voahilikilika, andro ny fametrana ny rariny sy ny isiny koa izao andro ny fanompona izao. Ary izay no ampisehivin'ny taratasy ny voamierany justice be eo ampelantanasika. Ny fanompona dia ny fikatsana ny marina mandrakariva sy fametrana ny rariny sy ny isiny. Izany no ahafahasika mivelona ny fiadanana, izany no ahafahasika mametraka ny tena fihavanana marina, dia fihavanana sady kristianina no malagasy. Sy hisy ny fihavanana raha sy ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona. Ka ny vokatra n'izay dia io voalazasika amin'ny synode fijanonana fahatelo io, afaka mifanasoa sy mifampisimbana ary mikasaka ny soa iombonana. Izany no ampianarin'i Jesosy amintsika ihany koa ao amin'ny evanjely. Ho avy tokoa ny zanak'olona ary anangona ny olom-pinidiny avy amin'ny fahazatany efatra izy. Fahasoavanao antsika ny fahatokavan'i Jesosy, ka aoka sy avozo isika, aoka sy atahotra isika, fa mila fiomanana kosa nefa izay fahatongavana izay toy ny fahatongavana rehetrarehetra. Ary ny fanomanana dia ny fahafoizana sy ny fanompona ary ny fitokisana ny famindrapon'Andriamanitra. Izara ny famindrapon'Andriamanitra eo manodidina antsika isika, ka amin'izay dia andray ny famindrapon'Andriamanitra ihany koa. Ary sy ho isy ny fihavanana na ny famindrapo hoy ny Papa François raha sy vonona mampanjaka fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Sy ho isy ny fihavanana na ny fandriampahalemana na ny fiadanana raha sy ao anatin'ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka. Matetika versika ny hoe oka ho fihavanana sady kristianina ny malagasy, satria tovozina ao amin'ny Kristy izay toe-panahy fototra ny lazaisika izay. Ny fampanjakana ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka no mampibaribary ny maha-kristianina sika, ka mitondra amin'ny tena fihavanana. Ary io fihavanana sady kristianina no malagasy io no ahafahasika mifampisimbana sy mifanasoa tanteraka izany raha mahafoy sy manompo tokoa isika. Ary dia izay no entsika mivelona an'izao synode fahafito fijanonana fahatelo, 3e session zao, ka tonga atsika tokoa ho tabernakla velona. Raha sy vonina hafoy sy hanompo dia sy ahitan'izay fifampisimbina sy ny fifanasoavana ary ny fikatsahana ny soa iombonana izay isika. Ka aokary izao fidirasika amin'ny synode izao, anampy asika iziry bebe kokoa ireo aretina mikiky an'izay fihavanana izay araky ny lineamenta torolalana any amintsika any. Ka tsy vitany hoe mitanisa fosiny isika fa mitady ny lala kombana vahaolana, satria araky ny averimberitsika izao synode izao dia anampy asika ametraka torolalana directoire pastoraly. Ka aokary anararotra n'izao fotoana izao tokoa isika, ka ivelona an'izay fihavanana sady kristianina izay. Aoka isika iomana tokoa amin'ny alalan'ny fivavahana, fa sy andry andro lava mba ahafahasika miditra amin'izay fiainako avy izay. Aoka isika sy ho variana ka nadino ny tena fototra ny mahazanak'Andriamanitra sy ny maha-olo raika asika, ka ahatonga asika ho fianakavimben'Andriamanitra. Ho indrindra i Jesosy ao amin'ny evanjely, lazaiko marina aminareo fa sy ho lany ty taranaka ty mandra-pahatonga n'izany rehetra zany. Zay manam-pirofo fa mila fiomanana asika aza variana fa
mila miambina isika na dia sy fantatra sika azany fotoana ho taranaka mpanorona tokoa isika raha hay ampitrotra ary ny finoana sy ny fiainana andavanandro izay ny antitra terin'ny mpanoratra ho an'ny taratasy Hebreo amin'ny vakiteny 2 raha manohy ny fandalinana izy dia milaza fa ny fiainantsika ho zary sorona izany hoe atolotra sika anatin'ny fahafoizana amin'Andriamanitra zary sorona tokoa tahaka nataon'i Kristy ny fiainansika raha mampiombona mampiavana ao anatin'ny fifamelan-keloka ary anatin'ny fizarana ny famindrapo aokara sika vonona hanolotra ny fiainantsika ho sorona izany hoe zary fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainantsika na dia sy lavorary ary sorona tokoa ny fiainantsika raha vonona mafoy sy manompo tahaka ny Kristy sika ary izay no mampiavana eo anivon'ny fiarahamonina sika. Ry Jesosy Tompo misaotranao izahay amin'ny fanambaranao fa ho tonga tokoa ny farany ary ianao ho avy eto aminay ka inganie Andriamanitra ray androsaka ny fahasoavany sy ny fanahiny ao aminay ka tonga ny fiainanay tokoa ho fiainana misy ianao eo anivon'ny fiainanay tokoa ny ianao ary ianao ivon'ny fiainanay ka hitoetra ao aminao izahay ary ianao hitoetra ao aminay sady manognana ny fiainako ho avy izahay no mampamokatra ny fiainanay amin'izay satria mampanjaka ny tena fihavanana dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka afaka hifanasoa sy fampisimbana izahay hikasaka ny soa-iombonana ka na dia eo azany krizy eo amin'ny fiainanay dia mba hanana fiainana mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay ahitanay ny fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontoro mitaky fahafoizana sy fahavononana nanompo izany rehetra izany ka inganie ireo izay ho safidianinay amin'izao fifidianana izao anana n'izany toe-panahy fototra zany ho vonona mahafoy ho vonona hanompo ny herin'ny fahasoavanao sy ny herin'ny fanahy masina ny anampy anay anatanteraka ny adidinay eo amin'ny fiainanay andavanandro izay hoentinay hiomananay ny fiainako ho avy ka sy hampatahotra anay sy hampavozo anay ny andro ny ora hiverenanao na dia sy fantatray azy zany ampio ary zahay amin'ny dinika rehetra ataonay amin'izao sinôda izao mba ho vonona ahafoy tokoa ka samy vonona hifampieno ary hiroso amin'ny fanompona hitondra amin'ny tena fiombonana dia ny fihavanana sady kristianina ny malagasy masiny Maria renin'ny Jesosy sady renin'ny Eglizy matoky ny vavakao zahay ka ampianaro hahay afoy hanolo tena ho mpanompo tahaka anao ka zary tabernakla velona mitondra ny Kristy fihavanana eo amin'ny mpiarabelona aminay masinday Josefo ray mpiaron'ny Eglizy eran-tany ianao ka miarahatia aminay amin'izao sinôda izao tahaka ny nataonao tamin'ny fianakaviana masina aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy
fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio fania.